Ho amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Romana 12:1. Resaka hatrany mahakasika ny atao hoe fitezam-pahasalamana, ny ananantsika vatana salama ao anatin'ny saina matsilo ary toe-panahy ambony isika. Ka ny takian'Andriamanitra dia tsy hoe fahasalamana ara-batana fotsiny ihany, fa tian'Andriamanitra ny ahasalamantsika amin'ny lafiny rehetra. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Romana 12:1. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy mba noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Raha ireo olona rehetra izay mandray anjara amin'ny sehatry ny tobim-pahasalamana sy ny fitsaboana no mijery ny asany araky ny fijerin'Andriamanitra azy, dia hisy fiovana goavana hitranga eo amin'ny lafiny ara-batana, ara-tsaina ary indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy. Aoka izy ireo ny mpikarakara ny fitsaboana izany mba hijery ny lafiny araky ny fomba fijerin'Andriamanitra. Matakatra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny asa fitsaboana ary mampiatra ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny sehatry ny fitsaboana. Ny tanjon'Andriamanitra manko dia izao no tanjon'Andriamanitra. Aoka ho hita miharihary eo anatrehantsika fa ny tanjona lehibe kendrena amin'ny asan'ny fahasalamana dia tsy hoe ny ananana fahasalamana ara-nofo ihany, fa ny fahatanterahana sy ny fanahin'ny fahamasinana, ary izay tsy ho tratra ao anatin'ny vatana sy ny saina marary dia tsy ho tratra mihitsy amin'ny lafim-piainana rehetra. Ry namana, manaona loatra ny asaribidin'ny tanjaka ara-pahasalamana izay tokony ao ananan'ny tsirairay avy. Ka io tanjona io, izany hoe tsy hoe ilay fahasalamana ara-batana ihany, fa ny fahasalaman'ny ara-panahy, ny fahasalaman'ny ara-tsaina, io tanjona io dia tsy ho tratra amin'ny fomba fiasa araka izao tontolo izao fotsiny. Aoka izany ho tonga saina mihitsy isika rehetra fa raha amin'ny fomban'izao tontolo izao, ny lafiny ara-tsiansa eto amin'izao tontolo izao fotsiny no ahafahantsika manatratra io tanjona io dia tsy ho tratra mihitsy izy io. Mety ho sitrana ihany, mety ho afa-po ihany ny fahasalaman'ny vatana, fa ilay drafitr'Andriamanitra izay ahasalama ny vatana, ny saina ary indrindra ny ara-panahy dia tsy ho tratra mihitsy. Andriamanitra dia anangana lehilahy sy vehivavy ary hanofana azy ireo mba hiditra amin'ny sehatry ny asa fitsaboana amin'ny lafiny rehetra, tsy amin'ny mampitsabo ny vatana fotsiny fa hitsabo koa ny fanahy izay marary ny fahotana ary ho ray aman-dreny ary am-panahy ho an'ny tanora sy ireo rehetra mila ny fanabeazana. Inona ary no tsy hoan-kevitra iarahantsika fanapahan-kevitra atao amin'ity fiaonantsika ity? Ny mpitsabo rehetra, ny mpikarakara ny fahasalamana dia tokony tsapa fa tsy ny ara-batana ihany no ilaina salama, fa ny vatana ray manontolo, indrindra fa ny lafiny ara-panahy izay ifandraisantsika mivantana amin'Andriamanitra. Ireo izay ianjadian'ny fahavoazana noho ny tsy fampiasam-batana ary ny hoe fampiasam-batana tafahoatra ihany koa dia tokony ampihena ny asa ataony, izany hoe atao voalanjalanja zany ny fampiasana vatana. Raha tsy mampiasa vatana araka ny tokony izy dia aoka hampiasa vatana ao eo amin'ny 30 minitra isan'andro eo. Raha toa ka tafahoatra ny fampiasam-batana dia ahena mba hifandanja amin'ny zavatra ataontsika ny fampiasam-batana ataontsika, hifandanja amin'ny tanjaka ara-panahy izay ananantsika ny fampiasam-batana ananantsika. Aoka tsy hampitsahatra tanteraka ny asa kosa nefa, indraindray misy manana eritreritra izany hoe mafy loatra ny asako dia ahena kely, tsia, fa hiezaka hanatratra ny fenitra zakan'ny vatantsika ara-batana isika, zakan'ny ara-tsaina ary indrindra zakan'ny ara-panahy. Ary ny tsy fanaovana n'inon'inona, ny tsy fanarahana ireo taridalana ara-pahasalamana omen'Andriamanitra dia hitondra fahavoazana goavana ho an'ny vatantenantsika, ho an'ny tenantsika ray manontolo
ary ho an'izao tontolo izao sy ny fiarahamonina mihitsy. Aoka ho tsapantsika ary fa tian'Andriamanitra ho salama, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy isika manaraka ny taridalanao men'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Misaotra tombotsara ho fa maniry ny tsara sy ny soa anay ianao, ka manome anay ny afatrafatra matanjaka mba hahatonga anay heritreritra fa ity tenanay, vatanay, saina ary ny fanahinay dia tokony hanome voninahitra anao. Ampio izahay mba hiaina araka ny sitraponao, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.